atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fahio. Teny mafaly no torio ary ataovy ansoavo. Aelezo hatrany am-paravazan'ny tany izao nanafaka ny vahoakany ny tompo. Alleluia. Isaia 7:7. Ankafaliana no agnateranay fiarabagna ho antsika jiaby mpagnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio fagnirima amintsika ity. Ilay radio na onjam-peo natao ampitambatra atsika ologno raiky, natao ihany koa agnitarana ny vaovao mafaly ny Kristy. Agnatiny alahady fahenigny magnaraka ny Paka atsika izao, ny lohahevitry aroson'ny eglizy amintsika niany, ny fagnahy masina no manohy ny asany Kristy. Ke no zegny isaonanay ampitiavagna, ampitsikina ankafaliana tokoa ianareo, ary asainay ihany koa hagnaraka sy anjoy ity onjam-peo mamitsika ity. Fa indrindra itandregny sy haino ny fampianarana ndraiky toroteny aroson'ny ray aman-drenitsika i son excellence Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Ramarson, itondra ny mamy ny soa ny tsara agnazava ny lalakizorantsika amin'ny alalan'ireo vakiteny masina samihafa atolotry ny eglizy amintsika iniany ity. Kareso ampitiavana, ampinona ary amin'ny fanantenana izany. Vakiteny masina voalohany, boky mitantara ny asan'ny apôstôly. Tamin'izany andro izany, i Filipo diakra dia nidina tany an-tanànan'ny Samaria, ka nitorany Kristy tamin'ny olona tao. Nandresy nahita ny fahagagana nataon'ny Filipo ny vahoaka marobe, ka nihaino tsara izay nolazainy. Fa maro ny olona azony fanahy maloto no nivoany tampiakiakiahana mafy. Betsaka ny malemy sy mandringa no sitrana koa. Ka hafaliana moa izany no tao amin'izany tanàna izany. Rehefa reny apôstôly tany Jerusalema fa nandray ny tenin'Andriamanitra ny tany Samaria, dia niray ny ankany i Piera sy Joany. Noho ny tonga tany izy roa lahy, dia nivavaka ho an'ny olona mba handraisany ny fanahy masina. Satria vita batemy tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo izy ireo, fa tsy mbola misy nidina ny fanahy masina na dia iray aza.
dia nametrahany tanana izy ireo ka nandray ny fanahy masina. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa. Taratasy voalohany masindapiera apôstôly. Ry ava malala, i Kristy Tompo no ankamasino ao amponareo. Oka vonina mandrakariva ianareo, amaly amin'ny kamoram-po sy fanajana. An'izay rehetra manontany anareo ny amin'ny antony fanantenana izay ao anatinareo. Oka ho tsara ny itsimponareo.
mba ho amin'izay anendrikendrenanareo indrindra no ampahamenatra an'ireo mpanaratsy ny fitondrantena tsara ataonareo ao amin'ny Kristy. Fa aleo amin'ny fanaovantsoa no miaritra fahoriana, raha izany no sitrapon'Andriamanitra, toy izay amin'ny fanaovan-dratsy. Na i Kristy koa aza niaritra fahafatesana indray mandeha no niotantsika, dia izy marina ho an'ny tsy marina, mba hanolorany antsika amin'Andriamanitra, ka novonona tamin'ny nofo izy, fa novelomina tamin'ny fanahy. Izany ary ny teny ny Tompo, isoragna ny Andriamanitra. Masinteni Tompo, Alleluia, maelire, Alleluia, masinteni Tompo, masinye, mahere. Alleluia, masinteni Tompo, Alleluia, Alleluia, masinteni Tompo, Ombatsika mianakavy aneny Tompo, ho tanteraka tokoa ny iza. Evanjely masina nisoratany masindajoany, voninahitra neo anao ry Tompo. Tamin'ny zegny andra zegny, i Jesoa nivolagna tamin'ny mpianany nagnano hoe, raha tia zao ianareo ka hitandrigny ny didiko, ary za kosa angataka amin'ny ray, ka omeny mpagnafaka alahelo hafa ianareo, mba hitoetra eo aminareo mandrakariva, dia ny fagnahy fahamarinana, izay tsy azony izao tontolo izao resy, satria tsy hitany, ka tsy ho fantany, fa ianareo no mahafantatra azy, satria hitoetra ao aminareo sy ao anatinareo izy. Tsy avelako ho kamboty ianareo, fa ankaty aminareo aho. Raha afaka kelikely, dia tsy ahita zao intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahita zao, satria velogna zao, ary velogna koa ianareo. Amin'izany andro zany, dia ho fantatra anareo, fa izao ao amin'ny raiko, ianareo ato amiko, ary izao ao aminareo. Izay managna ny didiko, ka mitandrigny azy, no tia zao. Ary izay tia zao, dia ho tia ny raiko, sy ho tiako koa, ka haneo ny teniko ao aminy aho. Masinteni Tompo, Alleluia, maelire, Alleluia, masinteni Tompo, masinye, mahere. Alleluia, masinteni Tompo, Alleluia, Alleluia, masinteni Tompo, masinye.
izany ary ny teny ny Tompo de raneo anao ry Kristy. Ry kristianina ava-malala, efa herinandro maromaro sika zay no nivelona tao anatin'ny hafalian'ny Paka, na dia eo ihany koa aza ity krizy maro lafy zay etresika olraika ziaby. Sahirana tokoa isika raha ny mason'izao tontolo zao no mijery an'izao zava-mitranga zao dia araky ny fitenin'ny maro very fanahy mbola velona. Isika kosa nefa manana ny Kristy mandresy, izy no alfa sy omega, ka matoky isika fa afaka miarina an'izao. Ary izy raha teo amin'izao lahady fahenina ny Paka izao no milaza amintsika hoe sy avela kokamboty ianareo fa akaty aminareo aho. Ka izay indrindra no antony anatanterahasika izao synode izao ry kristianina ava-malala, mba ahafahasika miara-dalana miaraka amin'ny Kristy manorina ny tranobe iombonana izay robaka ka miteraka an'izao krizy maro lafy izao. Isika eo ave tokoa dia manana ny Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana araky ny volazasika tamin'ny alahady lasa teo, ka na dia mafy aza ny tolona etresika dia sy very fanahy mbola velona isika fa hitasika tokoa ny lalana alia ary matoky sika mirafitra ao amin'ny Kristy, mivahatra amin'ny Jesosy lay marina ka afaka miroso sy miambamba ary mijoro amin'izany marina izany, ary zay marina izay no anova ny fiainansika fandrindra zao krizy zao, satria averimberisika matetika sy ny arena no sy misy eto Madagasikara fa mahantra olo marina ity tanindrazasika ity, ary zay sy fehezorona amin'ny marina izay no mampikorosofahana ny fiainansika. Ka sambatra arisika manana ny Jesosy lalana sy fahamarinana ary fiainana, ka feno fanampenana mandrakariva ny fiainansika na dia eo aza ny fahasahiranana. Ka izay indrindra mitoy ary ny fiarahan'disika amin'ny Jesosy lalana sy fahamarinana, ary izy mpiarabelona amintsika eto anivosika. Semba Andriamanitra lavitra no Andriamanitsika fa la Andriamanitra eo anivosika, ary zany notikan'ireny sapelina ny famindrapo ireny, satria Andriamanitra famindrapo koa no Andriamanitsika, ka mangoraka asika izy na manakory na manakory. Sy zao krizy zao no andresesika fa i Kristy no sy maintsy manana ny teny farany, izy ny alfa sy omega. Ka aoka ao anatin'izay hafalian'ny Paka izay no etresika izao fiainasika izao. I Jesosy raha teo dia nampanantena ombanareo any ny fiadanana, sy ilay fiadanana araky ny fiheveran'izao tontolo izao vokatry ny etraketraka, vokatry ny sindrazolena matetika, fa araky ny nampanantenan'i Kristy amahampiandrony sara azy. Ka na dia sy tompony ho avy asika dia ao amin'ny Kristy no avy, ka izy mba mivadika mandrakizay, ka izy no mitantana antsika eo amin'ny lalam-piainasika. Ry kristianina ava-malala, manakaiky efa mamaraparana an'izao vanim-potoana lehibe ny Paka izao sika, ary miandrandra sahady ny Pentekoty izay indrindra ny votoatin-kevitra amin'izao lahady fahenina amin'ny Paka izao, araky ny lazaisika teo sy avela ny Jesosy ao kambotsika fa nampanantenantsika ny fanahy masina izy, ilay fanahy mpanavao miatrika an'izao krizy izao, ka navao ny fiainantsika, ilay fanahy mpankahery ka ahafahasika misehatra an'izao krizy izao, ilay fanahy mpanamasina ka mampiombona ny fiainantsika amin'ilay masina, satria Andriamanitra irery no masina. Ary dia ao anatin'izany fiomanasika amin'ny Pentekoty zany no fantatra asika koa ny ankalazasika ny fiakaran'ny Tompo, ny ascension, ka
anambarasika bebe koa ampinoana fa i Kristy nandesy dia eo akavanan'Andriamanitra ka avy any izy araka ny volazasika teo sy mamela sika ho kamboty no mandefa ny fanahy masina mba hitoy zay asa nataony sy inona zay asa zay akininy amintsika fa ny asa mpamojena ka raha mivelona ny mahazanak'Andriamanitra sika dia izy ny tena izay ny tena famonjena ary efa misantatra sahady ilay toerana misy an Jesosy any an-danitra isika ka ity tany ity amin'izay dia zary tany vao sy lanitra vao araky ny hira ataosika matetika hoe ry tompo Andriamanitra ny tenanahary dia miova ny tany miova ny lanitra iova iavao satria araky ny averimberisika no izay asa ny fanahy masina izay dia miova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary toy izay ho fahavalony fa ny zavaboary dia ho namana miaradia ary dia isika ikolokolo ikarakara ary izy ikarakara sika araky ny vokatra omeny zay zavaboary zay ka raha izay koa ny vokatra ny fanahy masina dia miova ny fifandraisasika samysika satria fifandraisan'ny piraitapo olo raika fratelli tutti ao amin'ny fianakaviamben'Andriamanitra ka miova zay fifandraisasika samysika zay fifandraisana anjakan'ny rariny sy ny hisiny anjakan'ny fahamarinana ao anatin'ny fahafoizana sy ny fanompoana ary fikasana mandrakariva ny soiombonana ka mifampisimbana mifanasoa ary vokatrin'izay dia miova tanteraka koa ny fifandraisasika amin'Andriamanitra ka tontolo mpinoana ankalazasika sy de rahasika an'Andriamanitra ka io no averimberisika hoe izay ny vocation sika hatramin'ny voalohany ary io no alaliantsika amin'izao sinoda irahasika mikatroka izao ka hitondra sika fandrindra amin'ity tapany faharoa ity amin'ny fandalinana hoe fianakaviana eglizy kely miaro ny tontolo iainana ka ikolokolo sy karakara ny tranobe iombonana isika satria mirindra araka ny tokony ho izy vokatra n'izay fanahy masina izay ny fifandraisasika telo izay mandrafitra ny mahaolona sika ka izay indrindra ary no antenaisika amin'ny Pentekoty fahateny zao araka ny lazaisika teo am-piandohana dia i Jesosy izay nandesy dia sy mamela sika ho kamboty ka andefa ny fanahy masina izy ka io indrindra no tsara hodinitsika amin'izao alahady fahenina ny baka izao io fanahy masina izay andrandraisika io dia sy ilay fanahy isalotra ansika tahaka ny amin'ny tromba fanahy misalotra ny fanahyn'ny olona anankiray zay no zava-misy amin'ny tromba sy zay fa noho ny fanahy masina dia tena tonga zanak'Andriamanitra isika ary zay ny fiavozana lehibe satria araky ny fantatra sika ny fanahin'ny tromba dia mipetraka fa sy ity sy fanahy mipetraka fa fanahy mamolavola asika ho tena zanak'Andriamanitra ka noho izany sy mamatotra sika io fanahy io fa fanahy manafaka satria mahatonga sika ho zanak'Andriamanitra ka manohy ny asan'ny Kristy eto anivon'izao tontolo izao sika ary zany no mahatonga sika manao an'izao sinoda zao isika ka araky ny teny fanevan'ny sinoda dia oeove missionnaire tabernakla velona sika satria vita batemy ka iraina anorina ny tranobe iombonana anorina ny fianakaviamben'Andriamanitra ka isika vita batemy ziaby izay tonga zanak'Andriamanitra no ny asan'izay fanahy masina izay sy hoe mitoetra ao amintsika fa mahatonga sika ho zanak'Andriamanitra ka ray iaina amin'ny Kristy sika ray lio amin'ny Kristy sika araky ny voalazany asan'ny apôstôly amin'ny vakiteny voalohany no ny tonga tany izy roalahy dia nivavaka ho an'ny olona mba handresany ny fanahy masina satria vita batemy tamin'ny anaran'i Jesosy tompo izy ireo fa sy mbola nisy nidina ny fanahy masina naideray azy dia nametrahan-tanany izy ireo ka nandray ny fanahy masina zany hoe tonga zanak'Andriamanitra ray aina amin'ny Kristy ka raha ray aina amin'ny Kristy dia mivelona tahaka ny Kristy manohy ny asan'ny Kristy ary zay no asan'ny mpianatry Jesosy ny apôstôly fantatsasika ny fomba ny fidianan'ny apôstôly
ary tsy zovinantsika fa nisy an'ny Jodasy izay namadika an Jesoa nefa tanteraka zay isa 12 izay amin'ny apôstôly raha nifidy ny osolony ny Jodasy ireo apôstôly tamin'izay fotoana izay ka hitasika eto amin'ny alalan'ny safidianana ny solony ny Jodasy Matiasy ny fomba nentin'izy ireo tamin'izany ny kritera ny masosivana nafana ny safidy an'izay osolony apôstôly izay anoy ny asa ny asa mpamozena natomboky Kristy ary tamin'ny alalan'ny nametratanana no nahatonga azy ireo zany ho ray aina amin'ny Kristy ka hahatonga azy honena ny fanahy masina zany hoe tsy hoe hipetraha ny fanahy masina fa tonga zanak'Andriamanitra tonga tempolin'Andriamanitra sy ilay tempoly ao Jerosalema sony fa ao amin'ny tsirairay izay vita batemy izay fanahy masina izay ka manambara fiombonana amin'ilay masina ka izay no mahatonga azy ho tempolin'Andriamanitra ka dia ahatonga azy ho Kristy ary zay no mahatonga ny anarany hoe kristiana ary dia zay no tanjony synode ho isika eglizy olo velominy batemy azo amin'ny fanahy masina zany ka miombona miara-dalana mandray atanana iraina missionnaire tabernakla velona isika izao zay entaniny batemy no resika no zary fahazavana sy fanilo andreo mandinina ka isika izay nandray ny fanahy masina dia tonga vavolombelona ihany koa izay nanotanteriny masindapiera amin'ny vakiteny faharoa izay voandrenesika teo nay Kristy koa aza niaritra ny fahafatisany indray mandeha no ny otasika dia izy marina ho an'ny sy marina mba hanolorany antsika amin'Andriamanitra ka novonoana tamin'ny nofo izy fa novelomina tamin'ny fanahy ary dia izay ihany koa no lalana izorany ny vita batemy rehetrarehetra paka fandalovana miala amin'ny fahafatisana ka miditra amin'ny fiainana vaovao sy moramora no nazahosika an'izay fanahy masina zay hoy masindapiera fanoarana mony azy satria izy misy ny laza na dia sarobidy aza ny volamena sy ny volafotsy dia Kristy izay sy nanota fa kosa nanaiko fahotana sy nanolotra no aina ho ansika izy ihany no azahosika ny fanahy masina sy maintsy miombona amin'ny Jesoa isika izany ary tonga ray ilio ray raha amin'ny Kristy ka na dia misy aza ny mpanarazy sy ireo mpanavao ansika eo amin'ny fiainasika oka iseo isika fa sarobidy tokoa lay rany Kristy izay azo lazaina zany fa no nividianany antsika zany hoe nanavotany antsika mba hahatonga asika hivelona an'izay mahazanak'Andriamanitra zay ka oka iseo amin'ny fitondrantenantsika zany ny mahazanak'Andriamanitra asika vokatry ny finoana no mampiombona antsika amin'ny Kristy fa ny fiainana dia sika no misafidy an'izay ka izay no mahatonga asika fifampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro ny tanjona kendesika amin'izao synode zao hanampy isika zany anana fitondrantena manahaka ny fitondrantenan'i Kristy sary ho fantatra nefa sary ihany koa no manepoka an'izay fa sy diplôma noho izay resaka nataosika zay sy grady ny mahazanak'Andriamanitra fa ny fiainantsika no anehoasika an'izay mahazanak'Andriamanitra sika izay ny fitondrantenantsika no mampibaribary fanandresin'ny rasy tokoa i Kristy averisika matetika fa isika no Kristy mpiarabelona amin'ny olona amin'izao andro izao ka ny fiainantsika no anehoasika an'izay fanavotana nentin'i Kristy izay ka amin'izay rava ny endriky ny fanavakavahana rava ireo herisetra manapotika ny fiainantsika ary dia
araky ny nanimpisika azy teo am-piandohana miova ny fifandraisasika na amin'ny zavaboary zany na amin'ny fiarahamonina misy sika samitsika na amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fivelomantsika ny mahazanak'Andriamanitra sika izay amin'ny alalan'ny fanehoasika fa eo anivosika tokoa i Kristy ka isika ny mpiarabelona amin'ireo manodidina antsika. Ry kristianina ava-malala, mety laza ary sika hoe ahoana no anatanterahana an'izany. I Jesosy ao amin'ny evanjely vondrenesika teo dia manambara fa sy avela no irery isika, sy avela no kamboty isika, ary angataka amiray izy ho izy ka omena isika ny fanahy pankahery, ny fanahy mpanamasina, mpanafaka alahelo, ny fanahy mampiomana antsika aminy. Ka rehefa miombona aminy isika dia ny fitondran-tena sika koa dia mifanaraka amin'izay mahazanak'Andriamanitra zay, ka izay natao hoe fiainana kristiana. Ary zay no kendresika amin'izao sinôda izao, ka aokary ilofy isika, iezaka isika andinika tsara an'io sinôda io, iaraka ifampitrotra isika, iaraka ivavaka isika, iaraka ifampidinika, ifampieno mba ahafahasika ahita izay lalakombana ambara ny fanahy masina amintsika. Ka na dia sy lavorary isika dia ho volavolain'ny fanahy masina mba ho Kristy velona, Kristy mpiarabelona, ao eove eo amin'ny fiainansika andavanandro. Fa molavolan'ny fanahy masina ansika, niezaka ataosika araky ny efa tadiditsika tamin'ny fotoan'androny, mameno ireo sazoa sota enina, ireo siny enina, mety ho vony fakapanahy isika. Fa raha nahato tao alohan'ny fankalazana ny jobily sy ny kongresy eukaristika tamin'ny fotoan'androny dia ahatoko niezaka sanatria zany, fa vomaika ataosika sarasara kokoa sady hoenosika fa ho avy ny fotoana anatanterahasika an'izay jobily ny FET zay ary ny kongresy eukaristika. Ary misy ezaka maro samihafa ahafahasika ivelona an'izao sinôda izao. Ka io sinôda io ry kristianina havana dia vanim-potoana lehibe amenosika ireo sazoa sota zay sody adinosika ao amintsika tsy hinona izay fa ny sazoa voalohany vavaka, ary ao no anivozasika azy. Ary zay ny tapany voalohany tamin'ny izao sinôda izao dia ny hoe fianakaviana eglizy kely miara mivavaka mandalina ny finoana. Ary dia ao anatin'ny io ihany koa zany ny sazoa faharoa fandalinam-pinoana, ary ny fanompoana dia sazoa fahatelo zay atomboka sika amin'izao tapany faharoa amin'ny sinôda ataosika izao, ka hitondra sika amin'ny sazoa fahaefatra fanotresana tanana zay vokatry nyzay fikolokoloana ny tontolo iainana izay, zay mipaka hatrany amin'ny fiarahamonina ny tontolo mpiainansika, ny fiainansika andavanandro, ka ifanasoa, ifampisimbana, anaza ny fananana iombonana, ikasaka ny iombonana. Ka aizany anivoasika an'izay amin'ny sajoa fahatimy dia ny fivoriana sy ny serasera, zany hoe ny fifandraisasika samitsika. Ary ny sajoa fafito moa no amaranasika an'izao sinôda sika izao dia ny fankalazana amin'ny fahatimy taona nanomboasika an'izay sinôda izay. Ry kristianina ava-malala, mety misy fotoana ary kivisika mandinika an'izany rehetra zany ary masiaro fa lavitra an'izay voalaza izay sika. Lazain'i Jesosy amin'ny evanjely fa sy ho kamboty sika hoy isika teo, ary maro ireo vavolombelona manampy asika ary manoro ny fiainana araky lazay isika, sy afaka anao kopikole isika, fa izy ireo anefa dia tafita tamin'izay fahaizana mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro zay, ao ary Victoire Rasomanarivo, ao ary Lucien Botovasoa. Ka engany ireny vavolombelona ireny
anampy asika bebe koa ho an'ny tanora zao fa manomboka ho azon'ny tanora an-tsaina sy iza zany fa lay olo sambatra tanora de tanora ary mikirakira ny tambazotra sosialy toa ny tanora amin'izao fotoana izao fa noentiny iterana sy anomeza voninahitra an'Andriamanitra ary nanambarany ny finoana sy izy zany fa iakoitisy zay azo lazaina fa tanora de tanora eritrerony nefa dia amin'ny alalan'io tambazotra io izy nizoro ho vavolombelona ka izay indrindra ny evanjely tamin'ny heriny teo dia maka hery asika hoy ny evanjely tamin'ny heriny oka sy tebiteby ny fonareo mino an'Andriamanitra ianareo ka mino aho koa fandeha aho anamboatra fitoerana ho anareo ary rehefa lasa aho ka voavoatra ny fitoerana anareo de ho avy indray aho akanareo any amiko de zay toerako ny toeranareo koa zay ny evanjely tamin'ny alahady lasa teo ka okary ho fankahirezana asika na de eo aza ireo krizy maro lafo isika izao fankalazana ny alahady fahenina araky ny lazainy Jesosy sy avelany ho irerisika sy avelany ho gambotisika fa andrany ny fanahy pankahery panazava panamarina panafaka alahelo ka aoka sy atahotra isika ary araky ny lazaisika arao amin'isika tokoa ny fanahy masina dia io fanahy masina io no anao eny tahaka ny Maria ka nilazany arkanjely Gabriel hoe aza matahotra anao ry Maria ka miaraka amin'ny masiny Maria ary sika fa indrindra amin'izao volany mehizao entany ny fanahy masina ka anao eny ary hoentsika eo anivon'ny fiainasika zay eny zay ka ho tabernakla velona tahaka ny masiny Maria sika ry Jesosy tompo ampio ary zahay amin'izao fiainana izao ny fanahinao masina ny anafaka anay amin'ireo fatipatotra rehetra ka anazava zay mbola sy azonay fa indrindra amin'izao fanatanteranay ny synode tapany faharoa izao ka hatonga anay ho fianakaviana eglizy kely miaro ny tontolo iainana ka anatanteraka tokoa ny sitraponao ka zary ho tabernakla velona tahaka ny masiny Maria ry Jesosy tompo nampanantena ny fanahy masina ary nampidina azy tamin'ny apôstôly ianao ka rosay aminay ary izany fanahy masina izany ka atovy mifanaraka amin'ny maha-kristianina anay ny fiainanay andavanandro ampio zahay ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro masiny Maria ny ara-dalana tamin'ny eglizy mandrakariva ianao ary ny vavaka mba hidina ny fanahy masina ka tonga ny vita batemy hoe ove tabernakla velona ka mivava ho anay zanakao masinday Josefo ray mpiaron'ny eglizy eran-tany ianao ankininay aminao ary zay ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana eglizy kely ka hatonga azy ho vavolombelona mizoro manambara ny marina mizara ny fihavanana sady kristianina no malagasy aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy
dia sambatra atsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Sun.